Andriamatoa sekretera généraly fambolena, Andriamatoa sekretera généraly Filipina, Ramatoa tany fampiroboroboran'Iralenta ao amin'ny ministère ampony, Ramatoa tany raha sosialy ao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo, tompoko lahy sy tompoko vavy mamela ahy ianareo raha mandresy fitenenana amin'izao izao teny mena moa ka mahasangaliana ihany fa adidy dia tsy maintsy raisiny. Miala tsiny tenako raha mandray fitenenana eto anoloanareo vehivavy tantsaha eto Madagasikara, izany hoe solitena manerana nosonareo no eto. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika no ny fahatratrarana ity androny nankalazana manokana ho androny vehivavy tantsaha ity. Sy tanteraka izao raha tsy misy ny fitaineny sy ny fiarovana antsika mianakavy ka tonga ny hona eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao, koa dia mendrika mena amin'ny voninahitra sy ny lera ilay Andriamanitra mahery. Manaraka izany dia manolotra ny arabo atsika tsy akanavaka izay tonga manatrika izao fotoana izao, manolotra rahaba manokana ho atsika vehivavy tantsaha izay tonga eto, koa dia tratry ny fety rahavavy malala isana. Manolotra ny fisaorana ihany koa ho anareo manam-pahefana, manam-boninahitra izay tonga eto, manolotra anay amin'ny ity andro ity. Ny loha-hevitra ny ompana amin'ny fankalazana dia hoe vehivavy tantsaha mpamokatra antoky ny fiandianana ara-tsakafo. Fa maninona moa no izay loha-hevitra izay no raisina sy no tsongaina tamin'ireo loha-hevitra marobe, dia satria ny vehivavy tantsaha no mamelona ny Madagasikara sy mamelona izao tontolo izao, satria araka ny atontanisa dia ny fitopolo isan-jaton'ny asa atao eny an-tsaha dia ny vehivavy no manatanteraka azy. Miasa ao an-tokantrano ihany koa mbola manginy fa dia ireo vehivavy no manatanteraka izany. Araka izany asa be ataon'ny vehivavy izany